fa ny miarabantsika tsirairay avy eto amin'izao fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao indray. Isaorantsika n'ilay ray avo indrindra nahary ny lanitra sy ny tany, nahary an'izao rehetrarehetra izao, nanomezany antsika ty fotoana androany ity ahafahantsika miaino ny teniny indray, satria ilayntsika ny mandray ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fitaizana fahamarinana, ho fantsiana izay diso, mba ho tanteraka ny olom-bo fidin'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Dia isaorana azy ny fotoana izay omeny antsika, ary ny fanamasina ny anazavantsika hikasika ny mason'ny fosika, hanokatra ny masontsika ahafahantsika malala ny fahamarinana, ahafahantsika ho taforina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary atonga antsika ho ilay fiangonana voasasan'ny rano ny teny, dia ny tenin'Andriamanitra zany ho ilay fiangonana isan'ny noakarina rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra Jesosy aka ny fiangonana. Raisika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaonina voalohany toko faharoa, jaonina voalohany toko faharoa andininy fahatelo, jaonina voalohany toko faharoa andininy fahatelo, izao no voasoratra ao. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia hampandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia hantanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Amen. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Amin'ity fotoana androany ity isika dia iresaka mombana lohevitra anankiray, ary ny fanamasina ny tena hoe anazavantsika. Mety zavatra vaovao amintsika ilay izy, zavatra hitondra fandrovana amintsika, fa ny rarina hoe ny fontsika mba hisokatra dia anaika izay zavatra ho lazain'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity. Amin'izao faraparan'ny taona izao, amin'izao volana Desambra izao, dia maro isika no manao zavatra maro satria hoe fety ny andro, akaiky ny krismasy izay lazaintsika azy, na noely, akaiky ny faran'ny taona dia manao fety maro isan-karazany. Fa amin'ity androany ity dia hisarika ny sainao, dia hisarika ny fonao manokana ho anao izay milaza ho zanak'Andriamanitra, ianao izay milaza ho fiangonan'i Jesosy Kristy marina tokoa, ho anao ty teny ity, ary te hizarany ty tenin'Andriamanitra ity aminao ahako amin'ity androany ity hoe ndao jerentsika inona ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany hoe krismasy zany, na zany hoe noely zany. Manahoana moa zany araka ny tenin'Andriamanitra ny izany hoe fety noely na krismasy zany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ve zany fety napetraka Andriamanitra ho tanterahana, ho ataon'ny mpino zanak'Andriamanitra ve zany? Manahoana ny zanak'Andriamanitra, ny kristianina, ny zandriny Jesosy, ny fiangonana manoloana zany hoe krismasy na noely zany. Zay zany no jerentsika, ary andeha milamintsika, andeha miadantsika mba hilatsaka tsara any aminao ny teny, hilatsaka tsara any aminao zay voalaza ato. Tsy hevitro no zaraiko, tsy hevitr'olombelona no zaraiko, fa rehefa miondrika mandinga ty tenin'Andriamanitra ity, mijery an'izay voasoratra ato, dia zay ao ny raisitsika. Zay no ataontsika zany, dia ny fanamasina anazavantsika fa zay voalaza teto hoe raha ty anareo izy Jesosy dia hitandrina ny teniko, zay lazainy any amin'ny jaonina any, dia zay koa no voasoratra ato. Ndao ary jerentsika hoe ohatrany ahoana moa inona sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany hoe noely na krismasy zany fety ao amin'ny tenin'Andriamanitra ve zany, natao ho an'ny zanak'Andriamanitra ve zany? Voalohany indrindra aloha jerentsika ny amin'ny hoe lazaina fa 5 Desambra naterahan'ny Jesosy Kristy, naterahan'ny-mpamonjy. Raha mijeritsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, zay zany aloha zany no vojerentsika voalohany. Raha mijeritsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, rehefa milaza ny tantara mialohan'ny naterahan'ny mpamonjy ny ato amin'ny baiboly, dia milaza fa ireo mpiandry ondriny sy ireo manga dia tany an-tsaha any Betlehema, ary na mpiandry ny ondriny teny nandritry ny alina. Raha tamin'izany fotoana zany, ary raha ny toetr'andro no jerena, dia hita fa tsy ao anatin'ny volana Desambra velively, 20 Desambra no fotoana ahafahana mamoaka ny ondry sy ny biby fiompy eny an-tsaha, ary miandry azy mandritry ny alina eny, satria nahoana avy ny orana amin'izany volana zany, ary mangatsika be ny andro amin'izany fotoana zany, ary tsy fotoana famoahana ny ondry sy ny biby fiompy eny an-tsaha mihitsy zany, ary ahafahana hoe hiandry azy eny. Fa raha makeny dia lena avy ny orana sady mangatsika.
fa rehefa diniana dia tsy atao anatin'io fotoana vaninandro 5 desambra io mihitsy zany naterahany mpamonjy. Zay aloha zavatra anankiray tsara ho fantatsika zany hoe io 5 desambra io na 4 desambra io rehefa atao ny fandiniana, rehefa atao ny fanakekezana rehetra amin'ny vaninandro rehetrarehetra dia tsy io fotoana io velively no naterahany Jesosy Kristy. Mety efa miteny hoe efa marina ke zany efa fantatra fa tazomintsika fotsiny io daty io mba hanakalazana azy. Zay zany aloha ny anankiray hoe fahamarinana voalohany dia tsy tamin'io fotoana io fa tamin'ny fotoana zay hoe tsy nisy ny orana, fotoana tsy tena hoe nisy ny atsika be, fotoana zay nafahana teny Antsahanteny ihany ny andro ny ondry. Zay ny anankiray. Ny faharoa tiana ho jerentsika ihany koa dia zao, miresaka tsika ny amin'ny hoe krismasy sy ny noely. Inona moa no hoe zavatra napetraka tamin'izany fotoana zany hoe natonga an'io fety io. Raha mijerytsika ny fiangonana voalohany zay tao aorianany latsahan'ny fanamasina dia tsy nankalaza an'io fety io, tsy nankalaza ny hoe krismasy sy noely, krismasy na noely. Hitatsika zany ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny epistile hoe ny fiangonana dia naorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Zany hoe ny fiangonana zanak'Andriamanitra, ilay fofombadin' Jesosy Kristy dia niorina eo ambony fanorenan'ny fampianaran'ny apôstôly, eo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, Jesosy ny fehizoro indrindra. Zany hoe raha mamakytsika koa amin'ny apôstôly ao dia ny fiangonana dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly. Rehefa mijerytsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny hoe fampianaran'ny apôstôly dia mijerytsika amin'ny fampianaran'ny apôstôly manomboka amin'ny epistily ao zany tsy ny asan'ny apôstôly ao dia hitatsika ao ny zavatra rehetrarehetra nataon'ny apôstôly sy ny mpaminany ho an'ny fiangonana, fa tsy nisy an'io noely na krismasy io, tsy nisy fankalazana velively zany tao hoe nankalaza ny fahaterahan'i Jesosy Kristy Tompo, nankalaza ny fahaterahan'i Jesosy mpamonjy, na 5 desambra io na tsy 5 desambra io na fotoana hafa, dia tsy nisy fotoana fankalazana an'izany velively tao amin'ny mpianatra, tao amin'ny fiangonana voalohany, tao amin'ny ilay fiangonana teraka tao amin'ny voninahitra feno ny fanamasina. Tsy nisy an'izay fankalazana zay tao na ny kely ary. Dia hitatsika zany aloha zany eto zao tonga dia fambarako amin'izay hoe tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay hoe fankalazana naterahan'i Jesosy zay, tsy ao amin'ny fankalazana naterahan'i Jesosy. Jesosy raha teto an-tany Jesosy 30 taona, 30 taona izy teto, niaraka tamin'ny mpianatra, nanofatana ny mpianatra nandritry ny 3 taona, tsy nisy na indray mandeha monjy ary fotoana anankiray ka nanaovan'i Jesosy fety fankalazana ny naterahany teto an-tany, na hoe nanaovana ny aniverseran'i Jesosy teto an-tany. Tsy nanao an'izay Jesosy na indray mandeha monjy ary. Ty tenin'Andriamanitra ty raisitsika fahamarinana, ty tenin'Andriamanitra ty raisitsika mitarika antsika, manazava antsika ary inoantsika fa ny ray tsy to nanome an'io teny io fanazavana antsika, ary zay tena ilaina no napetrany tato, zay tena fiainana, zay tena ho amin'ny famonjena no napetrany tato. Ka rehefa mijerytsika ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy nisy na indray mandeha monjy ary Jesosy nanatitratitra na nampianatra ka ny teny hoe ankalazao ny naterahako teto an-tany, ary manaova fety be, manaova fahatsiarovana Jesosy zazakely tany an-tranomby, sy manaova hirahira, sy manaova azo noely. Ho resantsika ny azo noely rehefa avy eo, fa tiako lazaina amintsika zany hoe mba hisokatra ny masontsika ho fantatsika zay hoe tsy nanafatra an'izay velively Jesosy. Vakio ny Matio 5, 4, 7 manambara ny fampianarana Jesosy teny tendrombohitra, nampianatra Jesosy teny tendrombohitra. Ny fampianarana nataon'i Jesosy tao dia ny fahamasinana, ny fampianarana nataon'i Jesosy tao dia ny fitiavana ny rahalahy, ny fitiavana ny fahavalo. Ny fampianarana nataon'i Jesosy tao dia ny tena hoe fandehanana ao amin'ny fahamarinana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tao amin'ny toriteny tao an-tendrombohitra io tsy nisy afatrafatra napetraka Jesosy hoe mandehana dia tsarovy isaky ny 5 desambra na tsarovy isa-taona naterahako, fa ilaina ny manao an'izay. Tsy nilaza an'izay Jesosy, fa nilazain'i Jesosy tahotra an'Andriamanitra ny fitiavana ny rahalahy, fitiavana ny fahavalo, ny fahamasinana, fa ny fialana, fa esoro ny masonao raha manafitohana anao, esoro ny tananao raha manafitohana anao, esoro ny tongotrao raha manafitohana anao. Tsy nisy mihitsy zany zay fampianarana zay. Miditsika any amin'ny apôstôly, ry Petera, ry Jakoba, ry Paoly, tsy nametraka mihitsy hoe ndao tsika hanao fotoana anankiray ankalazantsika ny fahatsiarovana naterahan'i Jesosy.
tsy nisy tsy napetraka ary hitantsika fa zay ny famarinana tsy nametraka zay mihitsy ny apôstôly sy ny mpaminany ndao ary zay rentsika tenin'Andriamanitra Mika 5 Mika 5 a andeha itsika mandeha ny fotoana fanamasina nazavanao aoka ianao itono tsara aoka ianao eno tsara zao teny zao fa famonjena anao zao Mika 5 manambarany amin'i Jesosy Kristy Mika 5:1 fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory dia avy ao aminao no ivoahany anankiray ho mpanjaka Jesosy Kristy no ambarany amin'io hoay ao amin'ny Israely atry ny fahagola no efa nivoahany dia hatrizay manahoana Jesosy Kristy atry ny fahagola ozy izy no efa nivoahany hatrizay ny tianambara amin'io raha miteny vahiny jerentsika dia hoe efa nisy hatrizay Jesosy Kristy tsy misy fiandohana tsy misy fiafarana rehefa teraka Jesosy rehefa niseho tamin'ny Jaona Jesosy dia hoy Jesosy hoe izao no alfa sy omega izao no fiandohana sy fiafarana izao ny fiandohana sy fiafarana ary hitantsika eto hoe Jesosy atry ny fahagola nefa nivoahany hatrizay zany hoe efa nisy foana Jesosy tsisy fiandohana tsy afaka apetraka ao hoe nanomboka teto misy iny Jesosy fa Jesosy efa nisy hatrizay tsy misy fiandohana hatrizay ozy izy nisy iny zay le amin'ny teny frantsay hoe éternel izao ny voalohany izao ny farany tsy nisy tao alohako tsy nisy tao arinako noho izany tsy misy daty afaka raisinao mihitsy hoe teto Jesosy no teraka teto no andraisana azy fa efa nisy hatrizay Jesosy raisitsika ihany koa ao amin'ny Korintianina faharoa 5 Korintianina faharoa 5 mora jerentsika an'izay hoe ma Jesosy an Jesosy Kristy zay ihany koa milaza fa raha nalalan'i Jesosy Kristy tamin'ny ofitsika ozy izy dia tsy mahalala azy amin'izany intsony tsika amin'izao fotoana izao izany hoe rehefa ao amin'i Jesosy rehefa ao amin'ny fanahy ianao dia tsy mahatsiaro an'i Jesosy haranofo izy olombelona teto tany intsony fa mahatsiaro azy nanahoana izy efa maty nitsangana tamin'ny maty ny velony niakatra ao any an-danitra nipetraka eo an-tanan'Andriamanitra ray tsy to izy hatrizay ary mandrakizay tsy mahatsiaro azy araka ny nofo intsony isika ozy izy Korintianina voalohany 5:9 koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika eny na dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany tsony izy zay ny tenin'Andriamanitra nafantatra azy araka ny nofo isika zany hoe olona taloha nanao zay hoe Jesosy zazakely Jesosy olombelona niaraka tamiko teto tany tsy zay intsony fa Jesosy efa velona efa ao amin'ny fanahy efa mpanjaka ary le mandrakizay zay koa anankiray hoe tsy napetraky ny tompo izany hoe fankalazana ny fotoana naterahany sy manodidina zay rehetrarehetra zay ndao resantsika kely ny amin'ny resaka hoe hazo Noely hazo Krismasy ahoana moa na aviaizany ny atombohany iny rehefa mandeha tsika mianatra tsika manompo an'Andriamanitra tsika dia mila fantaritsika foana hoe manao zavatra anankiray tsika mila fantaritsika hoe inona moa ny atombohan'ity zavatra ity aviaiza ny fototra ity araka ny tenin'Andriamanitra ve ty inona no anton'io hazo Noely io fa mba nieritreretinao ve inona no anton'io hazo Krismasy io hazo maitso ataonao an-trano na ataonao any am-piangonana any ravahanao io inona no anton'io misy ifandraisany amin'ny Jesosy ve io misy ifandraisany amin'ny tenin'Andriamanitra ve io misy ifandraisany amin'ny mpianatra Jesosy misy ifandraisany amin'ny zanak'Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra ve io hazo Noely io jerentsika fa efatrany amin'ny taloha efatramin'ny ela tany ny atombohan'io hazo Noely io ary ao amin'ny Jeremia 10 ny jerentsika voalohany Jeremia 10 andininy voalohany Jeremia 10 andininy voalohany zao ny voasoratra ao eno ny teny izay lazain'i Jehova aminareo ry taranak'Israely izao ny lazain'i Jehova aza mianatra amin'ny fanaon'ny jentilisa ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra fa ny jentilisa dia matahotra izany fa ny fanaon'ny firenena dia zava-poana fa azo nokapaina tany an'ala ireny dia asan'ny tanam-piasa amin'ny famaky vola fotsy sy volamena no andravahany azy ary hombo sy tanana no entiny manamafy azy mba tsy etsiketsehany toy ny hazo voasana ho sary rofia izy fa tsy mahateny ary entina ihany izy fa tsy mba afa mandeha aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy
sady tsy mahay manisy soa. Hitantsika eto hoe nisy azo nalaina tany anala, kapaina tany anala, dia nasaina, namboarina, dia niravahana avy eo nasiana volafotsy, nasiana volamena, dia nifantsihana. Io amin'ny Jérémie 10 io le antsoina hoe hazo Noely na sapin, arbre de Noël. Inona ny antony io? Fanompo-tsampy nataon'ny firenena hafa io. Zay lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe aza manaraka ny fanao ny jentilisa no nampiasa an'io. Iza moa io azo io? Mbola anazava amintsika hatrany ny fanamasina. Misy an'ilay antsoina hoe Nimrôda tany aloha tany amin'ny Genesis 1:20, Genesis 7:10, 1:20. Io dia hoe lehilahy mahery nanomboka niaza, lehilahy nanao an'ny Babilôna, ary Babilôna raha raisina amin'ny heviny alam-panahy avy eo dia izao tontolo izao, sy ny fombafomban'izao tontolo izao, sy ny fandrafiana an'Andriamanitra sy ny fiadiana, fanoerana an'Andriamanitra. Ary io Nimrôdy io no namporisika ny olona nanao ny tilikambo lehibe izay hoe ahafahany manatratra an'Andriamanitra, ary ahafahany hoe ho iray ihany. Fa Andriamanitra nanasaraka, nanapotika an'izay ary nanakororoka ny fitenenany ary dia miparitaka izy. Io Nimrôdy io no lazaina avy eo fa maty, ary niseho indray, nitsangana indray tamin'ny alalan'ity hazo Noely ity. Ary misy koa ankoatran'izay hoe firenena hafa, misy milaza hoe Andriamanitra Bala, Andriamanitra Moloka, na koa hoe Tamus sy ny maro samihafa, isakisaka ny firenena. Zany hoe Andriamanitra ny famokarana, Andriamanitra ny fahombiazana, Andriamanitra ny fahazoana vokatra. Dia ny antony anaovana an'ilay hazo Noely io zany anompoana azy, iderana azy mba hahazoana vokatra avy eo, hahazoana fahombiazana. Zay ity hazo Noely ity. Fa rehefa tonga ny fiangonana zany taty aoriana avy eo tany amin'ny taonjato 15 tany ho any, dia lasa nampidirina tao amin'ny fiangonana io hoe alao ankalazaina Noely, antelam-pamonjy, dia aleo asiana hazo Noely. Dia io hazo Noely io ravahana, ho karakaraina, ho atao eo zany. Nefa tsy misy ifandraisany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy misy ifandraisany amin'ny Jesosy, tsy misy ifandraisany amin'ny famonjena io. Everiko fotsiny ange ianao amin'izao fotoana izao ao amin'io trano fiangonana io. Inona moa ny ifandraisan'ny famonjena nataon'i Jesosy amin'ny fanaovana an'io hazo be maitsomaitso, asiana bola, asiana guirlande, asiana labozia, asiana ravaka maro isan-karazany? Inona moa ny ifandraisan'io amin'ny famonjena? Inona moa ny ifandraisan'io amin'ny fiainana mandrakizay? Inona ny ifandraisan'io amin'ny fahamasinana? Inona ny ifandraisan'io amin'ny tahotra an'Andriamanitra? Inona no ifandraisan'io amin'ny hoe fiomanana fiverenan'i Jesosy? Fandaniam-poana io, fandaniam-bola io, fandanian'andro io, filalaovana fotsiny io. Fa tsisy ifandraisan'io mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Manasanao mbola amaky ny Isaia 4:20 rehefa any an-trano. Isaia 4:20 dia vakione eo amin'ny andininy 5:10 hatrany amin'ny 7:20 any. Isaia 4:20 andininy 5:10 ka hatramin'ny 6:20. Ahitanao ihany koa fa fahavetavetana eo amason'Andriamanitra io, fandrafianan'Andriamanitra io, satria fanompo-tsampy ny tao ambadika io, fanompoana Andriamanitra tsy ratry izy ny tao ambadika io, ary nisy fisoronana mihitsy ary io, fanolorana zazakely hodorana ho vonoina ho amin'ny Moloka, azona vokatry ny tany sy fahombiazana eo an-tany avy eo. Raha mijery ianao, tsy haiko eto Madagasikara misy an'izay, fa ny sapaina ny hazo Noely any ivelany dia misy sarina lohana zazakely be da be. Raha ampandraisinao iny, jerenao ny zavatra teny aloha, dia ireny le zaza natao sorona natolotra ho amin'ny Moloka, azona fitahiana avy amin'ny Bala avy eo sy ny Andriamanitra tsy izy rehetra ny famokarana. Lazaina aminao ary amin'ity androany ity fa tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra velively ny hazo Noely. Tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra velively ny hoe fankalazana naterahany Jesosy. Tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra velively ny hoe hanao haribady Noely dia samy hanao tsenjery, dia hanao hirahira, dia hanao antsapana, dia hanao fety, dia hoe atsiaro an'i Jesosy mbola zazakely tany an-trano nomby. Tsy misy an'izany tompoko ato, ary tsy napetraky ny tompo zany. Raha nametraka fampianarany Jesosy ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia napetrany tao dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Napetra mihitsy zany Korintiana 1:2 ny amin'ny hoe fahatsiarovana azy, ny amin'ny namonjeny antsika. Napetrany koa ny amin'ny hoe batisa, manao batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, ary mampianatra izay rehetra nandidiko anareo. Ny Noely tsy ao amin'ny nandidiany Jesosy, ny Noely tsy ny ao amin'ny nampianaran'i Jesosy. Jereviko hoe rehefa amin'ny Noely amin'ny 20 Desambra, betsaka ny olona mango toaka, betsaka ny accident, ny loza, mpifamoivozana sy ny maro, betsaka ny maty, betsaka ny ao anaty fahoriana, ary ao anatin'io fotoana io ihany koa no mahatonga ny trosa be da be miavosa, trosa be da be miavosa satria ahoana? Te hisakafo,
te hifalifaly te hanao kilalao sy ny sisa nefa tsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Aoka ny sainareo tsy eo amin'ny zavatra ty an-tany, saino ny zavatra any ambony. Ny olona fahavalony azy fijaliana dia ny kibony no Andriamanina, anasa kibo, hisakafo, hifalifaly, hifetifety. Tsy zany napetraka Jesosy dia milaza aminao zany ho anao zanak'Andriamanitra. Fa marina napetraka aminao ty fa izay. Ary ny resaka hoe anniversaire io raha jerentsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia loza ny zavatra nitranga atao rehefa manao anniversaire. Herôda rehefa nanao anniversaire fety ho anazy dia von'olona no nataony. Farao manko koa azafady amin'ny testamenta taloha. Herôda ihany koa rehefa nanao anniversaire ao amin'ny testamenta vaovao dia ny lohany jaolina no nikapainy avy eo. Ary resaka hoe anniversaire koa tsy fametrahana an Jesosy lohany fa izao ny jerena, izao ny tompona, izao no indraindraina. Tsika mpanompon'Andriamanitra manao an'izany anniversaire ako dia atao aty ataovy izao rehetrarehetra zao. Ho avy fotoana mbola resahana zany bebe fa mandeha ny fotoana fa tia nalazaina amintsika hoe ny Noely zany, Krismasy zany tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ianao ray aman-dreny milaza fa zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, lazao ny famarinana ny zaza, tsy misy dadabe Noely zany. Hoe aza maditra fa tsy mahazo kilalao, tsy tonga eo dadabe Noely, tsy ho avy eo izy amin'ny alina miaraka botsy ny sisa, tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Miova ny fanavaozana saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina 12:12 aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Zao tontolo zao no manao an'io, tsy ifandraisany amin'ny zanak'Andriamanitra io. Zay lazaiko foana raha tonga teto ry Petera, ry Paoly, ry Jakoba, gaga izy hoe ino ty azo maitso atao ato amin'ny trano fivavahany ty, ino ty samirahira sy manao senety sy manao tantara keliny amin'ny naterahan Jesosy ty. Zao nga napetraky ny apôstôly, tsy napetraky ny apôstôly zany. Ary tsika miverina atao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany ny famarinana ry havana. Izany ny famarinana. Raha tian Jesosy tsika, hiverina amin'ny fahatsorana, hiverina amin'ny fahamarinana, hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra marina. Fa na ny fahaterahan Jesosy tsy amin'ny fotoana io lazaintsika 20 Desambra io. Jesosy tsy nametraka baiko hoe ataovy na fety satria teraka. Jesosy tsy nametraka baiko hoe ataovy ny azony hoe tsy nametraka an'izany Jesosy. Ary tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Rehefa tsy ao dia tsy atao. Fa namasy tanazavanao, ikasika anao, mety hoe pitika avo nanokatra ny masofonao zany nandiananao amin'ny famarinana bebe koa, mety fahazavana bebe koa nitondra fahafahanao anao, fa mety nanafotoana anao ihany koa. Fa ny fanamasina ane ikasika anao ho an'i Jesosy Kristy, mpanjaka ny mpanjaka, tompony hery, tompony voninahitra, ilay anarana tokana azona famonjena eto tany ho azy rerian'ny voninahitra. Amen.